Notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany alatsinainy ny ampahany voalohany amin'ny lalambe migodana autoroute mampitohy Antananarivo sy Toamasina ny ampahany manomboka eo ambody fasana ary mifarana hatrany Ambohimanga Rova ihany aloha ity nosokafana ity. Nanamafy moa ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina nandritra ny fitokanana izany foto-drafitr'asa izany fa ny asa dia tsy mijanona raha tsy tonga hatreo Toamasina ny lalambe migodana izay atao. Tonga nanatrika izany fotoana izany ireo filoham-panjakana afrikanina sasany izay nanatrika ny fivoriana tampony voamira ho an'ny fampandrosoana aty atsimon'ny Afrika. Ny farana omaly alina ny fioanana an-tampony fahadimy amby efapolo ny filoham-panjakana sy ny praiministra ao amin'ny vondro ny fampandrosoana aty atsimon'ny Afrika na ny SADC ny fanaovan-tsony ireo antotan-taratasy ara-dalàna nataon'ireo filoham-panjakana sy praiministra famakina ny didim-panjakana sy fanapahan-kevitra ary ny fiainanana nataony Elias Magosy izay notendreny indray ho amin'ny fe-potoana faharoa mandritra ny efataona amin'ny mahatalepana tanteraka ny SADC azy teo anatrehany fitsarana avo momba ny lalam-pandroana eto Madagasikara no namarana ny lanonana omaly teny Ivato. Afrika Atsimo indray no ampiatrano ny fionana fa 470 ny SADC. Efa nanasa sahady ireo filoham-panjakana sy governemanta moa ny tena no avy any an-toerana. Ny filoha afrikanina tatsimo indray no andimby ny filoha malagasy amin'ny fitantanana ity vondrom-paritra ity amin'ny volana aogositra 2024. Ny praiministra Tsay Christian no nitarika ny delegasiona malagasy anatrika ny fivoriana iraisam-pirenena Japana Afrika na ny tikady andiany fahasivy tanterahana ny Yokoyama Japana ny 20 ka hatramin'ny 12 aogositra 2024 ho avy izao ity fivoriana ity ary efa omaly alina no niainga hiazo any Japana ny praiministra sy ireo delegasiona tarihiny. Ny fandraisana anjaran'ny Madagasikara amin'ity hetsika ity dia manana lanja manokana satria namafy ny fifandraisana fiaraha-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Japana sady amin'izao ihany koa fa anisan'ireo mpandray anjara mavitrika amin'ny fampandrosoana maharitra ny Afrika ny firenena malagasy araka ny tatitra ny filan-kevitry minisitra ny 3 Jolay lasa teo. Ny zoma sy sabotsy izao no ataony lalao ampahifadala ny fiadina ny tompon-dakany Afrika ao amin'ny taranja baolina kitra na ny tranona. I Kenya izay isan'ireo firenena mpampiantrano ity fifananana ity no ifanandrina amin'ny Madagasikara ny zoma izao. Lalao izay tanterahana ao Nairobi ny sabotsy teo no nahazo ny tapakila hiatrehana ny ampahifadalana ny Barea rehefa nandresy ny etalon ny Burkina Faso tamin'ny isa 2 ray nandritra ny lalao farany tao amin'ny vondrona be nahazo ny isa 3 izay nampiakatra azy eo amin'ny laharana faharoa tao amin'ny ity vondrona ity i Madagasikara nandritra io lalao io. Tapitra ny alahady teo ny diany ankoay amin'ny fiadina ny amboarany Afrika eo amin'ny taranja basketball na ny afro-basket. Resy ny Tunisie, Madagasikara nandritra lalao farany izay nataony tao amin'ny vondrona be izay lalao ihany koa fiadina toerana amin'ny laharana fahatelo. Taorian'ny andro fahatelo ny lalao isam-bondrona dia laharana faha-4 i Madagasikara. Raha ny voalazany John Douagla mpanazatra dia nitaky ny harerahana ho an'ny mpilalao ka nitarika ny faharesena nanoloana ny Tunisie na dia nanohitra sy efa nitarika ny isa aza ny ekipa pirenena malagasy mafy izy ny miatrika lalao izay ambony toy ireny ny avo teknika izay tsy misy afa-tsy iray andro ny fialan-tsasatra. Nanambara nefa ity teknisiana frantsay ity fa nisy ny leso nazony raisina ary mafy ity ekipa pirenena ity amin'ny fiverenany amin'ny manaraka.